Miarabanao indray tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao faharoa amin'ny fahitalavitry MATV. Ireo vaovao isan'ny isongadina reo anatin'izao fotoana antsika ny ariva izao. Nanamafy ny firisony amin'ny fampihavanana ny malagasy izay atao ny 27 ny volana aprily ho avy izao. Ny FFKM androany nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety. Nisokatra tamin'ity androany ity kosa ny Kongresi Nasional ny UNDD antoky izay naoriny professeur Zafelber itoy rampitsomo izay Kongresi Nasional izay. Manao antsoa amin'ireo tompon'andraikitra ny orinasa Feline Duty Free Shop noho ny olana izay mianjady amin'izy ireo. Misy tokoa moa ny famitahorana sy antson'izay miatra matetika amin'ity orinasa ity efa ho herintaona izay. Manasanao tompoklazy tompovavy anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nanateraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny AEP-ny Faravohitra ireo mpitarika ny fiangonana ao anatin'ny FFKM tamin'ity androany ity. Nandritra izany mofo no namoahan'izy ireo fanambarana momba ny fampihavanana. Manamafy ny firisona amin'ny fampihavanana malagasy ny filoham-piangonana efatra androany nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety ary tamin'io ihany koa nampahafantaran'izy ireo fa 27 aprily avy izao eny amin'ny centre de conférence international Ivato no hanaovana ny dinika savaranando izay atao am-pihavanana sy amolavolana ny fivoahana amin'ny krizy. Ny tanjona hokendena amin'izany dia ny ampihavana ireo zanak'Andriamanitra mpiantsehatra eo amin'ny fiainam-pirenena ho amin'ny fivoahana amin'ny krizy sy saintsaina momba ny filaminana maharitra. Noho izany ny FFKM dia voalohany hamory eo amin'ny dingana voalohany ireo vondrona miisa 20 efa nihaona taminy ny volana Jolay sy Aogositra 2020 mba hiaraka hevitra ny amin'ny krizy maro lafy ankehitriny sy miverimberona eto Madagasikara. Faharoa, hitarika ireo mpiantsehatra eo amin'ny fiainam-pirenena handiny tena miainga amin'ireo fenitry ny FFKM hoe fiekekeloka, fibebahana, fahamarinana ary fihavanana. Fahatelo, hanatratra avo fampihavanana azo kekena. Fahaefatra, hamolavola fivoahana amin'ny krizy. Fahadimy, hamaritra foto-kevitra debe sy fenitra hoenty misoroka ny fiveremberenina ny krizy. Ny FFKM dia miantso ny fanomezan-tanana avy amin'ny olom-pirenena amin'ny fanatanterahana an'izany. Manaiky fandraisana anjaran'ireo tsara sitrapo rehetra eto amin'ny firenena mba hanome tanana amin'ny hoentim-manana izany dinika izany. Ny asa vato-drano riavana tsy vita raha tsy fanatona. Ny atao amin'io dinika savaranandro 27 aprily io dia fampahafantarana ny tanjon'ny dinika ho fampihavanana sy ny fifampifehezana ary fanadihadina ireo lohahevitra hodinina amin'izany dinika fampihavanana izany. Atao eny amin'ny centre de conférence Ivato ny dinika savaranando. Manao ny isony fanambarana Monseigneur Odomari Arsène Razanakola filohan'ny ECAR, Monseigneur Samuel John Ranarvelo filohan'ny EMM, mpitandrina Lalahaja Rasindra Asina filohan'ny FJKM ary ny Dr Andor Modeste Rakoto filohan'ny FLM.